ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika ariako malalatra hatrety alakamisy fa 20 ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny salamo fa 970, salamo fa 970 andiny voalohany ka hatramin'ny fa 170, salamo fa 970 andiny voalohany ka hatramin'ny fa 170 vakina aminaran'i Jesosy. Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, koa izany no tsy ahatahorantsika na dia alefina aza ny tany na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na mirondrona sy misamboaravara aza ny onjany ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Misy ny koa ny sampany dia mampifaly ny tanan'Andriamanitra, fonena masiny avo indrindra. Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hetsika izy. Andriamanitra no mamonjy azy nefa madiva ho maraina ny andro. Dabadaba ny firenena samihafa, nikotrakotraka ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka niempo ny tany. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo antsika. Avidy ireo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavany etỳ an-tany, mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy, manapaka ny tsipika sy manitona ny lefiny izy, ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra, hisandratra amin'ny firenena samihafa, hisandratra amin'ny tany aho. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriaman'i Jakoba no aro ho antsika. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tononkira nataon'ny Koraita ity eto am-pelatanantsika ho mofinaina ity ry havako. Tononkira mampatsiaro antsika ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny halehiben'ny zavaboary. Raha mijery ny tendrombohitra isika, raha mijery ny firondronan'ny ranomasina isika, raha mijery ny fanonjan'ny ranomasina, mijery ny herin'ny masoandro dia mahita ny fahalehibiazany ireny. Kanefa ireny fahalehibiazan'ny zavaboarin'Andriamanitra ireny dia tsy lehibe noho Andriamanitra. Andriamanitra lehibe noho ny asan'ny tanany. Andriamanitra lehibe noho ny voary manontolo, ary izay no mahatonga ny mpanao salama eto midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ity volana jona ity moa ny lohahevitry ny mofinaina dia ny hoe miaro ny olony ny trondro. Dia amin'izao antenantenan'ny herinandro ao dia tandrify indrindra antsika izany amin'izany fiarovan'ny tompo izany ity mofinaina ity. Fiarovan'ny tompo amintsika, fiarovan'ny tompo antsika amin'ny lafin-javatra roa na telo lehibe dia lehibe mihitsy. Voalohany dia fiarovan'ny tompo amintsika amin'ny zavaboary, amin'ny ataontsika hoe ny fiovaovan'ny toetrandro. Fiarovan'ny tompo antsika amin'ny etraketraky ny zavaboary na ny kataklisma naturel izay hitantsika. Tatoato any dia tazantsika fa fotoana vitsivitsy izay dia betsaka ireo horohorontany dia tsy dia roa tamin'ny toerana maro samihafa tato ny taona vitsivitsy, ary ny amahery mihitsy izany taona vitsivitsy lasa izay nisy ny tsunami ary tsy mitondra-drano etseroa. Dia mampatahotra ny mahita an'ireny zavatra manimba miteraka fahasimban-javatra ireny rehefa mijery amin'ny fahitalavitra isika. Amin'ny salamo dia tsy reny ny zava-dehibe fa ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra no miaro ny mpanompony, Andriamanitra no miaro antsika amin'ireny ataontsika hoe kataklisma naturel ireny. Dia mety tsika hoe angangamo izany tsy naharovan'Andriamanitra ve izany ireny olona mamohy aina ireny, tsy naharovan'Andriamanitra ve ireny olona simba fananana ao anatin'ny tondra-drano, ao anatin'ny horohorontany, ao anatin'ny volkano. Tsy Andriamanitra ve niaro azy? Andriamanitra miaro mandrakariva ny mpanompony, izay dia marina ao anatin'ny Baiboly. Ny fisian'ny loza tahaka ireny akory dia tsy hoe manafoana ny fiarovan'Andriamanitra.
ao anatiny antsony hoe baiboly dia mazava be Andriamanitra mahatoky ka na inona loza mitranga de zao Andriamanitra miaro ny mpanompony ary miaro ny mpanompony eo anatin'ny loza zay ataontsika hoe voajanahary na cataclysme naturel miaro ny mpanompony eo anatin'ireny loza voajanahary reny. Ny loza voajanahary zay aseho am'mpanao salama eto de isan'ny mampatahotra azy indrindra de ny ranomasina. Ny ranomasina dia tsy matahaka ny ny jiosy de tsy matahaka ny Filistina izay mpanarato na tahaka zany fa matahotra ranomasina be ny jiosy. Mampitebiteby azy ny ranomasina, mampatahotra azy ny ranomasina any ka rehefa mirondrona io ranomasina io de very no tena zay no tena loza mitatao indrindra. Ka raha miteny zany matao hoe mirondrona sy misamboaravarana io zany amin'ny 7 de milaza tena loza mitatao. Nefa dia tao amin'ny mpanao salamo atoky an'Andriamanitra ny mpino. Rehavako na inona mety hamafy ny onjan'ny ranomasina lalovana eo amin'ny fiainana, na inona mety mampitebiteby de mahatoky an'Andriamanitra. Avelan'Andriamanitra heritreritra sy saina isika manoloana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, ny hafanana, ny hatsika, ny toe-javatra maro samihafa. Avelan'Andriamanitra isaina sy heritreritra isika fa izao tao amin'ny tompo kosa isika atoky azy amin'ny zavatra rehetra. Tao amin'ny tompo isika iankina aminy amin'ny zavatra rehetra. Fa ny faharoa dia asehon'ny tompo koa ny fiarovany amin'ny ataontsika hoe ny amin'ny herin'ny fahavalo arovan'ny tompo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ny fiarahamonina misy atsika dia tsy hoe fiarahamonina voatery miandany amintsika, tsy hoe fiarahamonina voatery tia atsika, tsy hoe fiarahamonina voatery manaiky atsika, tsy hoe fiarahamonina voatery ataontsika hoe mieritreritra atsika. Fa indraindray le fiarahamonina reny dia fiarahamonina zay mitabataba amintsika, fiarahamonina zay mety ho manakorotana ny fiainantsika, fiarahamonina zay mety tsy mampilamina atsika mihitsy ara. Dia ny tompo efa nanafatra an'io, afatra Jesosy mandrakariva manao hoe any aparany any de ho alan'ny olona reo noho ny anarako, any aparany any dia hisy fifankalana, fifampialonana, hisy lafin-javatra maro samihafa izay mety ho hita any aparany any. De manafatra antsika reto ny mpanao salamo hoe ny zava-dehibe de ny fahatokitsika an'Andriamanitra, ny zava-dehibe de ny fiankinantsika amin'Andriamanitra, ny zava-dehibe de ny fanekentsika iankina amin'Andriamanitra koa aza. Andriamanitra de manaiky iankinantsika, Andriamanitra de manaiky ianterantsika amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny sarotra. Ary dia zay ny tian'ny salamo resahana eto manao hoe hoy ny 140 Jehova tompony maro no momba atsika, Andriamanitra Jakoba no aro atsika. Zava-dehibe ary ny ahatsapantsika mpino fa Andriamanitra dia toky ho an'ny mpanompony, Andriamanitra dia toky ho an'izay rehetra miantehitra aminy. Ary maiza moa misaotra an'Andriamanitra rehefa mahatsapa ny fiarovan'Andriamanitra. Mahatsapa ny fiarovan'Andriamanitra ianao ao anatin'izay mety ho karazana loza mitatao eto ambonin'ny tany. Mahatsiaro ny fiarovan'Andriamanitra ianao eo anivon'ny fiarahamonina zay mety indraindray tsy mombanao, tsy voatery ho tianao, de mba mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Ary zay no asehony andiny fahavalo manao hoe avy jereo ny asan'i Jehova. Mba mahaiza misaotra an'Andriamanitra, mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra, betsaka ingery avako ny soa ataon'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika. Betsaka reny soa reny indray tsy niritsika akory, tsy tao anatin'ny vavaka notononitsika akory, tsy tao anatin'ny faniritsika akory, nefa de nataon'Andriamanitra teo amintsika, na ny fiarovany atsika, na ny famelomany atsika, na ny fitahiany atsika, de mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Tony malagasy raha moa ny teny manao hoe ny vato nge na de tsy nahitana soa aza no soramenake. Koa dia maika ave fa Andriamanitra. No zany dia ny vato aza akasitrahan'ny olona. Ny vato ara ho sorany menaka. Vato tsy miteny.
mainka fa Andriamanitra zay manome anao nahazo zao rehetra zao miteny amin'io baiboly io, manafatra antsika miteny isan'andro dia mahatokian'Andriamanitra. Aza mitebiteby apetrao aminy fanahiana, apetrao aminy asa, apetrao aminy fikasana, de mino valim-bavaka de mahaiza misaotra amin'ny zavatra rehetra. Ivavaka ary sika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny soratra masina zay mampiorona anay ao amin'ny fahatokinanao Andriamanitra. Feno loza amin'ny tatao tokoa ny fiainanay olombelona Tompo. Saingy ianao efa nanome toko fa momba anay. Araka ny teninao manao hoe Jehovah tompony maro no momba antsika. Iza moa no atohitra anay satria zay manana anao Andriamanitra. Dia amin'ireo fo zay Tompo, tatano sivimbino, meo erim-panahy hanao andrakariva ny sitraponao. De taio ny asanay, taio ny fanoloran-tenanay. Vavaka izay Tompo, ataovy maharitra mandrakariva amin'ny fanompoana sy ny fanarahana anao. Jereo ny fikasana tsara rehetra ty anatinay, mba ho tanteraka tsakany sy andavany reny. Jereo ny fanoloran-tenanay amin'ny asa fanompoana, ataovy ahitanay fifaliany reny. Vavaka izay Tompo, jereo ireo mpianatra milofo amin'ny fianarana amin'izao volana farany amin'ny enim-bolana, voalohany amin'ity taon'ity zao. Maro ny efa anatin'ny fanadinana fifindrahana, maro ny efa nahavita fanadinana, maro mbola vao miomakomana. De vavaka izay Tompo ho an'ny mpianatra, ho an'ny mpampianatra zay miatrika raha teo koa zany fanadinana zany. Manampy anao ny ray aman-dreny, manampy anao ny ankizy mba hanananay zanaka sy taranaka endry sy mahatoky. Jereo ny tanindrazanay, jereo Madagasikara zao akatoky ny fetim-pireneny zao. Amin'ireo fo Tompo mba hatsiaro fitiavan-tanindrazana ny malagasy tsirairay, ary hatsiaro fifaliany mihoatra noho zany atahotra anao Andriamanitra. De mametraka ny fiainana mandrakariva izay Jesoa eo ambany fitahinao ny asanay izay fikalezanay natao vetanay vokatra arovoninahy torery ihany. Saotra Jesoa no ny amin'ny fitahinao isan'andro. Amen.